Aisan'ny mpianakavy ô, isakafo re. Sakafompanahy. Anio iarahantsika amin'ny mpitandrina Rasoamanana Marie Therèse. Dia faly mitsidika sy mamango ny tokantranonao mpiaino ary tsy ny ao an-tokantrano ihany fa ny amin'ny toerana samihafa rehetra mamangy anao amin'ny anaran'i Jesosy ary manona fiadanana ho anao ihany koa. Tonga indray ny fotoana ary andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny sakafompanahy izay efa mahazatra antsika. Alohan'izany dia ndao indray tsika iombona amin'ny vavaka. Ivavakantsika. Andriamanitra renay tsara indrindra, say any an-danitra ho raisy zanaka ary fanahy masina. Indreto indray izahay miombona eto anatrehanao, manompo anao, mivavaka aminao ary indrindra manolotra ny fisaorana, fiderana, fankasitrahana ho anao Andriamanitray. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra satria miara-miasa soa izay tianao rendretrareny. Misaotra ankehitriny ny amin'ny teninao izay efa norenesinay fa mbola andre izahay. Misaotra no fampiononana sy ny fampahirezana. Misaotra ny fanomezana ho antokanay hoe ny amin'ny ho avy no antaneo hafan'ny zanako sy asan'ny tanako adidiko. Misaotra ny fiheverana ho anay ka ny akaranao velona any an-danitra ary mamboatra fitoerana ho anay. Misaotra fa izany rehetra izany anie omena ho anay mankasitraka indrindra ary ety andalam-pedina izahay na inona zava-miseho dia eo foana ianao mampahery anay ka dia misaotra ny amin'izany rehetrarehetra izany. Ankehitriny izahay dia maniry mafy ikasihanao ny fonay sy ny sainay itoeran'ny teninao ka azahoanay mijoro tsara amin'ny fanarahananao ilay tomponay fa tsisy fiainana raha tsy ao aminao irery ihany. Dia mitenena ary mampiasa ny mpanomponao amin'ity anio ety indray. Ataonay mivavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny fonay. Misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio indray dia andehantsika hamaky ny filazan'ny tsaramasina araka ny Marka 10. Marka 10 (9-40 ka hatramin'ny 2:20). Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no makitsika ny teny. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho nireny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso isokanana hoe, ry Jesosy zanaky Davida ô, mamindra-fo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina fa vao maika niantsoantso isokanana hoe, ry zanaky Davida ô, mamindra-fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe, antso ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe, matoky, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanariny lamba izy ka niantsambotra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, Rabony ô, ny mba hampahiratana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an Jesosy teny an-dalana izy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana dia mbola ho ampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Sao tantaran'ny Bartimeo sao no anivozantsika hery avy amin'ny tompo indray amin'ity anio ity. Azo lazaina hoe efa mety ho zoky olona i Bartimeo jamba. Mpangataka no asany ry havana. Izay ilay asa fivelomana, mangataka. Tsy afaka manao akoatr'izay na matanjaka aza. Satria ny maso ny fo. Ny vantana matanjaka fa tsy mahefa
eo anatrehan'ny fahajambana amin'ny zavatra hafa. Hitantsika amin'ireny jamba eto amintsika ireny ho anao izay mandalo amin'iny mahamasina iny na tsika izay mipetraka eto Antananarivo dia mahita an'ireo jamba avy avanan-dalana misy avokoa, maromaro izy ireo. Dia samy manana izay fivelomany anehoany an'izany fangatahana izany, na mitendry zava-maneno na tanana ihany no tsotra, ao koa no mihira, izay ilay asa-pivelomany amin'ny mahajamba azy. Mafy no iainan'ny jamba ry havana satria maizina foana na andro na alina. Fa misy marary zao any an-tokantrano any amin'ny hôpitaly any sy amin'ny toerana samihafa mandre zao sakafompanahy zao, dia mety hiteny hoe izy jamba fa kosa tsy mba mangiry firy, tsy mba manaintaina. Mety ilazan'izany ianao satria marary. Eny tokoa. Fa ny an'ny Bartimeo jamba dia zao, io no naharary azy, io no nitadiavany, nentiny teo amin'i Jesosy. Ny anao kosa lazao azy koa tahaka izay nataon'ny Bartimeo hoy Jesosy hoe inona no tianao ataoko aminao? Dia hoy Bartimeo hoe ny mba hampahiratana amin'ny masoko. Jesosy avy any Nazareta ilay nampahiratra ny masony Bartimeo jamba no Jesosy tsika koa, ka hanendry loharanona retina rehetra izay mampahory anao, na efa ela zany na voaingan'izany. Ry havako, tsy miova ny heriny fa vao maika aza ny tombo, satria ny fasana aza ny laozany. Jesosy avy any Nazareta izay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Izy ilay mahery indrindra. Noho izany ny fahaiza-manaony tamin'izany, izany hoe tamin'ny andron'ny Bartimeo sy ny boka sy ny sisa izay hitantsika ato amin'ny filazantsara, averiko ihany ny fahaiza-manaony tamin'izany mbola fahaiza-manaony mandraka androany sy no avy amin'ny andron'ny taranakitsika. Aoka tena ino an'izany zasy ianao ary ampianatra ny zanantsika fa Jesosy ilay mahery, ilay mahakaka. Toetra tsara maromaro no ananany Bartimeo eto izay tsara alaitsika tahaka. Voalohany, nangataka famindram-po tamin'ny tompo izy, izay ny teniny voalohany, mamindra-fo amiko, tompoko zanaka Davida lavo lefina nanetry tena. Faharoa, tsy nety kivy na dia nampanginy ny olona aza. Alaitsika sary an-tsaina fa sady nandohalika no nanangana ny tanana roa mitaraina hoe mamindra-fo amiko. Mety nafiton'ny olona ngery havana zao iny tanany iny tsy paraparaka iny, dia sady niteny ny olona hoe mangina ianao, fa tsy nety nangina Bartimeo, nitaraina foana izy. Fahatelo, tsy novesara ny fitiavam-bola ny fony amin'ny mahampangataka azy. Dia niontsika raha ny vola ny tao am-pony vao nandre fotsiny izy hoe be olona mandalo zany mety mba maromaro no hanome tsy ary havana, tsy nangataka vola tsony izy hoe mba ny manomeza kely rery olona, tsy zany nataony, fa reny hoe Jesosy avy any Nazareta no mandalo, dia Jesosy irery ihany no nilainy. Fahaefatra, vao nitenenin'ny olona izy hoe mitsangana fa miantso anao izy, fa najanony teo ry havana, liaro kely na kapoaka, angamba nety nisy vola
200 na 300 raha vola eto amintsika tao anatin'izany arokely nakapoaka izany fa navelany teo ary tsy le arokely nakapoaka lisy le vola ihany fa nariny teo koa ny lambany. Andray ry havana, tena mahaontsa reto Zany nataony Bartimeo no ny fahamaizany anantona an' Jesosy. 5 nahiratra izy, tsy niverina tany amin'ilay kapoaka nisy vola nanaka an'le lamba, fa inona no nataony? Avy dia nanaraka an' Jesosy. Reo toetra 5 reo rehefa mamerina mamaky an'io teny io ianao dia raiso atsipiriany mihitsy anie fa misy hery lehibe omeny tompo ao anatin'izany. Tsy lozan'izay tsisy akasika ny fiainako sy ny fiainanao izany, ahafahantsika miorina amin'ilay tompo malala ary alaitsika izay manandrify antsika hoe iza no alaitsika tahaka ny amin'izany, fa ny tena mety dia izy iray manontolo. Ry havako malala, inona avy no mahajambanao ka atserovanao fa mangiry firy ianao ary indrindra anananao etaeta mba ho afaka. Jesosy tsika tsy mizahatavan'olona, angatao ny famondram-pony tahaka nataony Bartimeo. Rehefa tratra ny fahasarotana tokoa mantsy isika eo amin'ny fiainana ry havana, indrindra raha tsy fahasalamana lava reny, dia toa mampangina ny devoly hoe aza miantso tsony fa tsy mamaly anao izy. Andeha ry havana, tsy hanaika hampanginina isika fa hanandratra hatrany ny feontsika, hitaraina amin'ny tompontsika ilay malemy fanahy sady tsy miavina po. Andeha ry havana, arina ny fisalibonana dia ny lambany tsy finoana, ny fahazaran-dratsy, ny fahakiviana, fa andeha hitafitsika Jesosy Kristy araka ny Romanina 13:14. Aza manahy ary fa mila isika miara-dalana amin'i Jesosy raha ianao mandeha irery amin'izao fiainana izao dia ho very-hevitra ianao. Ry havana, tena fitiavan'Andriamanitra amanginy antsika indray amin'ny alalan'ny teniny ankehitriny ka hampahirezana antsika. Tena misy ny hajambana ao ny jamba amin'ny fahazaran-dratsy, fitondran-tena maloto sy ny sisa marobe, ao ny jamba amin'ny alatra, ny kolikoly, ao ny jamba noho ny fahasairanana sy ny tsindry azo lena toa tsy mahita mangirana amin'ny fiainana, ao ny jamba ny aretina ka tena manaintaina sy mangiry firinandro n'alina. Reny rehetrarehetra reny voafehana izao fanatonana an' Jesosy ampanetreteny izao, manao hoe ry tompo zanaka Davida mamindra-fo amiko. Ny fangatantsika famindram-po amin'ny tompo mahafehy zavatra maro amin'izay samy misy antsika tsirairay avy. Mety voamaly ariva ianao miaino sendra nandalo ka mba maheno radio eny amin'izay andalovanao eny. Voamaly ariva ianao ohatra no tena tao anatin'ny fiainan-dratsy, mety mbola mena maso be aza satria avy nifoka rongony, fa mahatsiaro teny ianao amin'izao atoandro izao, andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Tenen'ny tompo malala hoe mamindra-fo amiko, ampahiratany ny masonao. Mety tena saika tsy naraina ny andro tamin'ny alina no ny aretina izay manjoanao tena marary, fa velonaina ianao ary dia hiteny tahaka amin'ny Bartimeo koa, mamindra-fo amiko. Ry havana malala, tsy mizahatavan'olona ny tompontsika fa mifanetreny tena tsika nijereny, isika milavolefony eo anatrehan'ny nijereny, isika vonina hanaraka azy satria ny tompo anie mahafantatra ny amiko sy ny aminao ary hitany hoe tena fotsika no angatahana famindram-po avy aminy. Noho izany aoka isika tsy hamoy fo fa andre kosa ny amin'ny hoe
Jesosy avy any Nazareta, manasitrana, manafaka, mamela heloka, mamindra fo. Ao amin'ny dolo zany. Tsy mahasory havana ny famoizam-po sy ny fahakoviana. Tsy mahasoa ny fangatanandro sy ny filobana amin'izao fiainana izao. Tsy mahavonjy ny fianteherana amin'ny zavatra hitan'ny maso, na fitaovana, na vola, na olona. Jesosy irery ihany. Maro ireo mangoraka mihitsy hoe atao ahoana reno ahasitrana nyity olona ity fa malahelo azy. Atao ahoana reno anafaka ny olona io fa tena andevoziny toaka, andevoziny zavatra mahadomelona maro samihafa. Mety ho amin'ny akona tsika mihitsy izany. Mety ray tapo, mety zanaka, mety ray aman-dreny, mety ianao ilay miaino ankehitriny ny sendrana izany. Tsy afaka miditra ao anatiny tsika. Fa izao, ilay Jesosy avy any Nazareta angatahantsika famindram-po. Ka miresaka amintsika, inona no tiana ho ataoko aminao? Isika miteny izay atsipiriana, izay tiantsika hoentiny eo aminy. Samy manana ny azy avy, fa mety misy mitovy ihany koa. Fa ho intonkirantsika, maro ny aretina efa samy afaka ao. Ry havana, andehantsika anao tahaka ny Bartimeo, ka hiteny amin'ny Jesosy. Ry tompo zanaka Davida, mamindra fo amiko. Ny ainany daholo araka ilay efa voatanisa taminao teo. Nangataka famindram-po izy, nanetry teny izy, ary nanana finoana ihany koa izy, nahafoy izy ny lozany, ireo fivelomany mahazatra dia mifangatahana. Mafy ane no iainany eo amoron-dalana eo. Nanainandro na hatsika eo isanandro, satria izay no azo atao ny tena oloko makanina. Fa izao, rehefa nandalo Jesosy, navelany teo na ny toerana mahazatra azy, na ny fitaovana kely izay nentiny teo, nanaraka an Jesosy ary ohatry ny olon-drehetra amin'izay, tsisy tantanana tsony, fa dia nanaraka an Jesosy. Isika koa ry havana, amin'izay rehetra angatahantsika famindram-po amin'ny tompo, inona re mba voadintsika ao anatintsika ao fa maro tokoa anie no manao ohatra n'le boka 5 na 10 izy anankiray no verina le 10 fa ny 5 tsy nisy hita, satria nahoana efa afaka ny nama azy. Ry havana, mandray izao tenin'Andriamanitra izao ianao, inona ny voadinao? Anaraka an Jesosy. Ary na inona ady hatrehana, ny fifikirana amin'ny Jesosy ihany dia tahaka nataon'ny Bartimeo. Ny fifikirana amin'ny Jesosy ihany no zava-dehibe indrindra. Fa raha miala amin'ny tompo, averiko ihany, verhevitra. Ny fiainantsika ankehitriny tsy mihamora akory, ary ny atezeran'ny Satana tsy mihamalefaka akory, fa vao miherinona mitady izay arapany araka ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ry havana, rehefa Jesosy no irahantsika lalana, dia izao mangina foana tsika fa miady ho antsika izy. Ary izay no ampahirezako anao, tandremo ny kivy ao anatin'ny sarotra. Betsaka mety mampangina, aiza ihany izay Andriamanitra eo, dia voliko nge mety mitory-teny mihitsy ao anatin'ny saintsika eo ahatonga fahakoviana sy famoizam-po. Hoe tsy mahavonjy izany Andriamanitra izany. Izany no mety ataony, satria ao anatin'ny ady hatrehantsika. Fa izao ao anatin'izany zava-miseho rehetrarehetra izany, mbola jambany Bartimeo no nandohalika ka ny tanany no anibana lefa ny alaitsika sary an-tsaina. Mamindra fo amiko tompo zanaka Davida andahotsika hanao izany mandrakariva, ka tsy hanaiky pepona, fa Jesosy velona mandrakizay, ary manana fahefana rehetra any an-danitra izay dia tany, mitsinjo ny olony, ka izay manatona ho izy dia tsy mba ho lavika mihitsy. Ry havana malala, araka ny
voalaza eto amin'izao teny izay novakitsika teo izao. Tsy mba be ady-hevitra ny tompo, fa fanontaniana tsotra ihany no napetrany. Efa fantatro ny tompo anie hoe io atsambana io zao no tiany Bartimeo ositraniny, fantany izany satria ny olon-kafa aza mahafantatra hoe jamby io komaika avy fa Jesosy, fa nanontany ihany izy. Nanontany ihany izy hoe inona no tianao ataoko aminao. Andao alaitsika hoe isika no antaniany tompo eto amin'ity teny ity, dia isika koa samy amaly, samy teny, samy maka toerana amin'izay mahamety anao. Fa tsy mitendrery ianao raha mitondra ny sentim-ponao, ny etaetanao izay mba tianao hiangaviana amin'ny tompo malala antsika. Hoe ny tompo izao no mba iriko indrindra aminao. Ry havana malala, malala izay mahasoa antsika Andriamanitra, fa ny angaviana amintsika dia azadino izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Ny tompo afaka manadio antsika amin'ny lafiny rehetrarehetra, fa tsika koa mila manana finiavana, izay le fanarahana azy. Fa tsy hoe manaraka ny tompo dia sady manao izay tiana atao ihany. Tsy mety izany. Fa ny olona manaraka ny tompo dia tena olom-baovao tanteraka. Araka amin'ny voalaza ny soratra masina hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy fa efa lasa ny zavatra taloha. Dia le tsy mamerikeloka intsony na manamelo tena, fa matoko ny famelan-keloka atolotry ny tompo. Ary na inona vesatry ny aretina ihany koa, na vesatry ny trosa, na vesatry ny tsindry azo lena maro samihafa, mahatrotraka, mahatonga antsika mandohalika ka mitaraina amin'ny tompo hoe mamindrafo amiko. Samy teny izay tiantsika amin'ny tompo isika hoe ny anahy dia izao, mety misy 3 na 4 mitangorona le olana tiana hoentina amin'ny tompo, fa hainy daholo izany. Dia mila matoky sy manam-paharetantsika. Tsy anjarantsika mamorisia ny tompo malala hoe tsy maintsy izao dia izao. Mba mampalahelo ihany raha ohatra ka itsika indray no hanao izany an'Andriamanitra, hoe tsy maintsy ataonao izao ana, tsy maintsy ataonao anitsy. Fa fiangaviana ny anjarantsika fitalahoana. Izany azontsika nge tokony hiteny tahaka ny vavaka nataon'i Jesosy hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko anie ny atao fa ny anao fampianarana tsara indrindra izany. Dia hoentintsika eo amin'ny tompony mavesatra antsika, mahatery antsika, dia matoky azy isika mametraka eo aminy. Izao le nilazaiko taminao, le nangatahako taminao. Dia azadino koa ry havana mangataka faharetana, satria izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Dia meteza miara-dalana amin'ny tompo foana ninninina zavatsarotra, fa tsy mamela antsika irery izy. Ary indrindra vonina mandrakarivo andray izay manantona azy. Ny olona mampangina ohatra ny teto izao, mangina ianao, satria rehefa mangataka dia tena hoe farahidiny, farafahoriana, fahantrana isan-karazany eo daholo. Fa ilay mpanjaka no miteny indray manao, ary nijanona mihitsy Jesosy, nijanona izy, nijoro izy, dia naniraka ny olona antsoa ilay jamba. Ny 9:7 hitantsika eto. Inona tsony ny azon'ny olona atao eo? Dia ohatr'izany koa ny efipetsiny devoly mampahory antsika, mampamafao zavatra marobe, mampatahotra, mampangovotra, mampamoy fo, mampanisy fanahy fahafatesana. Izany rehetrarehetra izany fomba fiadiny devoly. Fa reny afaka Jesosy mihitsy no mampijanona an'ireny, ary dia miantso antsika tsirairay avy ka miteny hoe inona ny tianao ataoko aminao. Dia engany tsy ho menatra tsika, fa hitondra n'izay etaeta-pontsika eo amin'ny tompo malala antsika, satria be fitiavana izy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika ny fiadanana. Hivavakintsika. Misaotra indrindra tompo ny amin'ny teninao soraty eo am-ponay, ary engany iorina tsara ao aminao zahay. Dia mankasitraka satria inonay fa mandray ny etaetanay ianao izay mba tiana ilasaina aminao ihany koa rehefa mametraka fanontaniana ianao ao anatin'ny ady mafinay izay atrehanay
ka iantsona ifontsy ivavahanay aminao, dia ianao mametraka fanontaniana hoe inona ny tiako, inona ny tianao ataoko aminao. Tompo malalo samy manam-vesatra iavy izay zanakao rehetra, fa maro reny fa zao samy voafianao avokoa. Dia misaotra Tompo, satria tsy mampitondra izay tsy zakanay ianao, ary ny tsy zakanay aza, ary ny zakanay aza Tompo tsy mbola hoe avelanao entina irery, fa mbola manohana foana ianao. Dia misaotra soraty eo am-ponay ny teninao, ho anao kosa ny voninahitra mandrakizay, ho aminay eny amin'ny fiadananao Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Velomandray Tompoko.
Ve nareo teo? Sakafompanahy. Androany niaratsika tamin'ny mpitandrina Rasoamanana Marie Therèse avy ao amin'ny FKPMV Jerusalema Fiderana Ambohijatovo Ambohidrano.